Ampifaliana mandrakariva no iarabanantsika tonga soa indray eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy. Vao manomboka moa izany antsika dia tsy mampaninona mihitsy no mamerimberina foana hoe zava-dehibe indrindra indrindra ho anay izay mpikarakara ny pejy izany ny fanarahana ireo an'izao fizarana izao satria hery lehibe makivy ihany izany raha ohatra hoe mba miezaka anao mizara mba te hitondra fampandrosoana sy vahaolana ho an'ny vehivavy nefa tsy misy mijery ka noho izany dia mankasitraka indrindra misaotra hatrany hatrany ho anareo rehetra rehetra izay manaraka ny fifampizarana izay ataontsika eto. Inoana moa izany fa na dia miainga tsikely aza antsika dia ho tonga any amin'ny fampandrosoana ny vehivavy izay zava-kendren'ny pejy moa izany ny tanjontsika any amin'ny farany. Androany antsika dia handray vahiny anonima voalohany. Rehefa nifampiresaka tamin'ity vehivavy efa misotro ronono anankiray ity za mba tiako izany satria isan'ny nampahery anahy ny tantaran'ny oharany zava-nanahirana azy dia mba niangavy azy izany mba hizara raha mba afaka zarainy amin'ny vehivavy hafa koa izany mba hitondra fampaherezana dia izy moa discrète be izay dia niangavy izy mba hoe tsy ho avoaka ny tarehiny tsy ho tononona ny anarany tsy dia lazaina loatra ny mombamomba azy ka hafantarany olona azy nefa dia tena hisaorana sy hankasitrahana fa nanaiky izany izy mba hizara ny feony hizara ny ampahany tantarany mba hitondrana fampaherezana ho antsika vehivavy. Ny pejy moa izany na dia mitondra ny lohateny hoe zava-manahirana vehivavy araka ny efa nazavaina sy averimberiko foana tsy ilay zava-manahirana no tena zava-dehibe sy hifamendrofendrontsika eto fa hifampizara antsika hoe ahoana ny oharan'olona anankiray an'ilay zava-manahirana izay ilay fifampizarana fa azo atao koa izany ary hanasana antsika izay manana zava-manahirana mbola tsy voava afaka manantona mifampiresaka dia afaka hifampiresahana sy hifampizarantsika eto amin'ny pejy koa mba hiarahantsika mamaha hifandrosoantsika vahaolana ka tsy ataoko lavabe intsony ny fampidirana fa ho asaintsika avy hatrany ny vahintsika hiditra audio eto amin'ny fandaharana androany. Dia ny tarehiko ihany izany no hitantsika eto amin'ny video fa ny feo no hoenointsika amin'ny vahintsika izay tonga fifampizarana ny zava-nanahirana ny nahavehivavy anazy sy ny vahaolana nentiny miatrika an'izany. Dia mamerina fankasitrahana sy miarahaba anao tonga soa eto amin'ny pejy azonao lazaina ve amin'ny ankapobeny satria tsy tianao ho lazaina amin'ny antsipiriany moa ny momba anao hoe taiza ianareo no nipetraka, taiza no niseho ny tantara nanomboka tany alohan'ilay zava-nanahirana raha azonao atomboka any. Ia, misaotra amin'ny fanontaniana napetraka anao. Izay moa maro mianadahy, fito mianadahy. 4 vavy dia 3 lahy. Kanefa ny amin'ny maha malagasy mbola nitaiza zanaka havana koa ray aman-dreniko. Hany ka no lehilahy maro anay izany dia efa misy fandaminana ao an-tany misy fizarana asa ary ny lehilahy sy ny vehivavy tsy mahasamy hafa azy amin'ny asa atao. Ny sasa vilia, ny famafana trano, dia ny sasa lamba moa samy manasa lamba ny samy mipasoka zay kakamo mipasoka dia efa manao lamba tsy mipasoka. Fa matetika aloha mipasoka foana na dia ratsiratsy aza ilay pasoka. Izay ny tao-tranonay. Dia avy eo koa moa ny mahamaro anay izay tsy mifanerasera amin'ny ankizy eo an-tanàna hoe mandeha mamonjy miaraka milalao amin'ny ankizy an-tanàna fa izay moa betsaka sady taonanay mitovitovy taona elanelany dia tsy afaka miaraka milalao tsara mihitsy. Tao Amasinga izay mipetraka. Dia nisy fotoana izay mipetraka ta Morafeno. Dia mifindra ta Tsaramandroto. Dia miverina ta Morafeno indray. Fa ilay tao Morafeno moa tena tranon'ny ray aman-dreniko fa
le tany Tsaramandroso, logement de fonction filazana zany. Ray aman-dreninay koa moa tsy mba le masika mikapoka reny fa mananatra. Ary rehefa mananatra aza izy, tsy ataona hoe tsy ataony amason'le namana eo ohatra hoe misy zavatra tsy mety atao dia hoe mandehana aty amin'ny salon aty ianao dia efa fantatra hoe misy zaka tenenina anakandray izay. Za aloha tsy tadidiko izany voakapoka izany na voasazy izany tsy tadidiko mihitsy. Ka amin'ny maha olombelona manko rehefa tonga ilay fitiavana dia tsy ahisan-kanana. Ary izany ny hevitra hoe rehefa hoe manambady ataoko ity dia efa hirindra ohatran'ny tany amin'ny ray aman-dreniko. Satria za tsy hoe midoka ray aman-dreniko fa za tsy ary mba manaheno zareo miady izany mihitsy. Kapanay koa rehefa miasa dia efa an-trano ao dia efa ao daholo izahay. Dia misy fotoana aza rehefa nanana tomobile avy miasa iny dia mitsangatsangana any Bonamaro, mandeha any Amborovia miaraka daholo. Dia rehefa nitsiry ilay fitiavana dia za moa tamin'izany tamin'ny seconde tadidiko tsara mihitsy. Dia ilay olona nitiaviko miteny raha anao tsy hanambady fa mbola hianatra dia za hitady vady hafa izany. Dia nialana amin'ny fianarana. Za amin'ny seconde tsy natapitra ny scolaire akory fa mois de décembre ny soratra ny sy ny mariage. Niditra vacances janvier iny zany za dia efa tsy nianatra. Efa feno 20 taona. Dia rehefa vita amin'ny fanambadianay tonga dia efa nitokantrano. Tadidiko tsara nefa ny mariagenay 28 décembre vola 1800 nameny anahy ndesina hitokantrano. Ny vary, ny zavatra rehetra lana amin'ny vola 1800 iny. Nanomboka teo dia efa nanomboka ny tsy fahampiana ara-bola. Izy koa moa tsy mieritreritra ny tity izany fa rehefa misy zavatra tiany atao amin'ilay vola dia efa ataony. Mandray vola izy amenana manontolo ilay izy. Mangataka izy ny rano, mangataka izy rapitso, mangataka izy afaka rapitso, afaka herinandro efa tsisy vola. Izay foana. Dia niteraka zanak'anay voalohany za. Dia rehefa nitranga dia ilay tsy fahampiana tokantrano izay sady izy koa moa manitsakitsaka. Mety izay koa tsy mampisy vola, mety mampirevy ihany izy tsy haiko. Za koa tsy manontany izay alehany. Dia tapa-kevitra za fa hiasa. Dia sorok'Andriamanitra fa tsy naharitra ela avy za dia nahita asa tamin'ny fanjakana. Fa alohan'izay hiasa amin'ny fanjakana io, nanao formation 5 mois tany Antananarivo. Dia avy eo nahazo poste tany Tsaratanàna za. Talohany andehanako Tsaratanàna zany satria mbola miandry décision d'affectation nandeha namindry azy tany Miarinarivo fa niasa tany izy. Dia nefa za aminazy efa hoe tapa-kevitra hisaraka. Za zany tsy tiako le hoe hiverina amin'ny ray aman-dreniko. Eo za hoe any za miandry affectation. Dia noho ny fandehanako tany iny bevoka le zanakay faharoa za. Dia avy teo moa za affecté tany Tsaratanàna za bevoka dia niteraka tany Tsaratanàna. Raha iverenako kely le teo amin'ilay olana, le niatombohan'ny olana zany ilay hoe le vola tsy ampy tao an-tokantrano ve sa le resaka fanitsakitsana no tena nahatonga anao hoe tsy maintsy nanapa-kevitra hiverina hianatra sy hiasa? Izy roa mihitsy. Satria le tsy fampiny vola iny mbola mekena ihany. Satria hitako hoe izy tsy dia karama nefa nidirako.
tsy hoe nataoko olana loatra fa eo le tsy fampin'le vola anefa no izy mampirevy namana tsy mangajanga tena tsy la belle vie la belle vie nefa za zany miafy fa izy la belle vie de raha ohatra hoe le tsy fampinaram-bola nefa ne samy miaraka miafy zay mety niketiana fa le vola nefa kely izy koa moa tsy mitsitsy ary zay mihitsy aza nataony tamin'ny raha lany papany rehefa mba niteny azy papany mba mahaiza mitsitsy ianao io fa sahirana zavatra efa kely ve hozy izy fomba hoana itsitsiko zavatra efa kely mba niteniny dia raha ny atrehanao anazy zany voavavy zany avy eo ilay olana rehefa hoe tena tafasaraka nareo dia niasa anao ahoana zany no ilazanao hoe izay ny vahaolana tamin'ilay izy ka le principako elatsiny raha teneniko amin'ny teny vazaha vaut mieux être seul que d'être mal accompagné sy aleoko mitolona rery zany mba hoe iny zany za manindra ny fiainako tsisy problema avy aminazy tsony fa dia efa problema olona rehetra dia tsy olana taminao ve zany zay teo amin'ny fiarahamonina hoe mananjanaka roa ny sarabady nanahoana ny tezanan'ireo zaza ireo tao anatin'izay situation izay ny vavan'olona iny tsy ny rara iny satria tsy le olona ny afitra mafy ary le olona hita tenenina foana na za mbola nanambady anazy aza rehefa mivoaka tena misy ny olona sasany no samy teny tary nanao an'izao izy fa tsy tiako hidirana lalina le izy dia za mangina be marenina foana fa zay le vavan'olona tsy nampaninana anakahy mihitsy ary ny olana ne tsy maintsy misy foana fa au moins zany za mba tsy miasa loha aminazy tsony tsy tsisy sofisy iny moa zany sofisory amin'ny zavatra ataony de toute façon araka ny mpanao gazety fantatro zay no teny hoe un fait vaovao anankiray zany inona ilay filazako anazy anadinoina vaovao hafa indray koa hoe ile ambolohany eo foana dia fa misy vaovao hafa indray koa manakona an'iny sady tsy nataoko nampiasa lohana zany e satria za tsy raha hoe fidinamiko misaraka ary mitaiza zaza roa zany aleoko za mitaiza azy zarery mba epanoui le zaza tanatin'ny ady tanatin'ny sorisory za mitaiza zanako voalohany zany aza 5 volana izy mbola tsy mahay mitsiky satria za tsy avy mitsiky aminazy mihitsy aleoko zany zarery mitaiza amitiavako azy dia epanoui zareo tsisy paramètre avy any ivelany manembadembana ie isan'ny zava-manahirana ny vehivavy maro moa zany indrindra fa Madagasikara ilay resaka vavan'olona sy ilay resak'olona ka mahatonga ny maro hoe miaritra ao anatin'ny tokantrano ao na dia zavatra hita hoe dia fomba fiteny koa moa hoe noho ny amin'ny ankizy dia aleo ihany aloha mijanona ao an-tokantrano ao fa raha izay fizaranao izay zany dia tena hoe mifanohitra tanteraka amin'ilay fiheverana malagasy ary raha ny fahitanao ny vokatra zany indrindra teo amin'ilay fitezana tsy nisy fiantraikany tamin'ilay zaza ve ilay hoe tsy teo ny rainy tamin'ny fitezanany zareo
Fa io tsy maintsy misy fiantraikany foana io. Nateo aza ny ray anefa ny anao sorisorena lafa tsy mba misy dialogue, tsy mba misy discussion amin'izareo araka an'izany zaza 5 volana ve dia mbola tsy mahay mitsiky. Na ny olona mahita azy aza adaka io zanakanao ty ka raha tsy mahay io koa izao tsy mime. Efa izy io. Na izay fotsiny aza dia efa mampalahelo. Ka raha nijanona natao foana za, anefa n'ilay ray tsy ray tavandaina mety mbola tsy haiko. Za tsy mieritreritra an'izay fa hoe avy aloha za hitolona rery fa tsy mety nahazo aretina avokoa za dia tsy haiko aloha fa dia efa hoe tolona dia efa nitolona. Ie, misaotra betsaka ny zaran'izay, isan'ny hoe mampahery moa izany satria maro koa ny olona tratran'izany fidiny. Ny fanontaniako farany haiko hoe tsy dia tianao loatra ty fanontaniana ty nefa izay moa ny zava-kendren'ny pejy hoe tsy hoe endry be na nahavita zavatra tsara be vao afaka mizara koa fa noho ny expérience efa nilalovanao teo amin'ny fiainana izany inona no mba fampaherezana azonao atolotra ny vehivavy malagasy izay mandalo zava-manahirana mety hoe mitovitovy amin'izay raha araka ny hoe niatrehanao anazy satria matetika moa ny olona rehefa tsy niatrika le zavatra dia mora ny manome vahaolana fa hafa kokoa ny torohevitra omeny olona hoe tena niatrika sy nandalo an'ilay izy tamin'ny fiainany mihitsiny ho an'izay vehivavy malagasy maro niatrika zava-manahirana mitovitovy amin'izay. Menaka ny prinsipako ary ampianariko ny taranako ny zanako ny manodidina anahy aza manaiky ny zavatra hitanao tsy rariny. Rehefa zavatra hita tsy rariny aza manaiky. Ary ianao ihany ny afaka hitondra vahaolana amin'ilay zavatra hitanao tsy rariny mahazo anao. Satria ilay kefi na fiaretana tsy vahaolana mihitsy izany amiko. Tsy hanova zavatra indrindra moa ny lehilahy gasy araka fomba fiteny matsoa. Tsy hiova mihitsy izy fa dia efa ohatra anankiray fotsiny rehefa za zany dia hoe mitady asa nandeha tany Antananarivo iny dia rehefa nahazo affectation za dia hoy za tamin'ilay renin-tanako hoe za iny aneho mbola tapa-kevitra hisaraka fa noho ilay za mbola niandry affectation dia mipody aminao foana. Ilana hoe ianao sisa ianao tsy maintsy hipody aminakahy fa ianao tsy havita tena zany. Dia za moa nandeha foana dia avy tendra izao indray nataony hoe amin'izany hoy sisy fa hanovatoatra aezaka hanovatoatra za hoy sisy. Firy fotoana ho azainy raha tsika anao tsy nanovatoetra ary zaho fa niseho sakrifie fianarako noho ianao. Izy io aloha izany za fa nahazo asa dia mbola niseho sakrifie ny asako. Manovatoatra foana ianao raha hanovatoatra ho amin'olona izay tianao fa efa tsy anjarantsika niaraka dia efa izay ny faharazan'ny fizarana izay. Fa izy tena tsy hanenenako mihitsy tsisy nenina mihitsy satria raha niforetaka tao foana za dia navita fianarana dia tany hoe na ny fitezako ry zanako aza ilay mi-encadrer zareo amin'ny fianarana zareo dia vitako. Nefa ny isaorako Andriamanitra fa na izy io aza manodidina anahy manontany zavatra hoe inona izao afaka voavaliko tsara mihitsy satria nandalina fianarana tafitarika ihany ny tena. Fa raha hoe nijanona tamin'ny segondy izay tena tsy nalehany. Mankasitraka indrindra mamerina fisaorana anao tamin'ny fizarana dia manantenatsika ny aino sy ny jery koa izany mba hizaran'izay hevitra antsika fampaherezana tiantsika omenan'ny vehivavy manoloana an'izay fampaherezana izay voaraintsika izay. Mankasitraka indrindra tompoko.
Ie.